Madagasikara dia nosy anaty ranomasimbe. Avy amin'io ranomasimbe io no miforona ny rivo-doza izay mamela antsika rehetrarehetra isan-taona. Noho izany mila fanoana avidia fotony isika miatrika an'io rivo-doza io sy miatrika an'ireo olona izay misimisy rivotra ao amin'ny fiarahamonina misy antsika. Rehefa mifanohana aty fotony isika dia ho lasa lanitra ny tany misy antsika. Mety hoe ianao hoe ny lanitra ve dia ho lasa tany na ny tany ve dia ho lasa lanitra? Mijaly be ahy etỳ antany dia sambatra any an-danitra, sambatsambatra etỳ antany dia hijaly be any an-danitra. Tsy ahoy aminao satria lanitra dia mitomboka etỳ antany ary ity tany ity dia mitohy mankany an-danitra. Etỳ antany izany dia tahaka ny any an-danitra. Rehefa ampanjakaintsika ao amin'ny fiarahamonina misy antsika ny fiadanana, ny fandriampahalemana. Izany hoe izay mihitsy izany ny iraka sy antom-pitsika eto ambonin'ny tany. Dia havadika tanjona mihitsy ireo nofinofitsika hoe fiarahamonina, fiadanana sy fandriampahalemana ireo. Ka isika rehetra avy aty fotony dia miaraka manana tanjona famitana ny ankizy rehetra fianarana, fanomandana tsara ny ho aviny ny asa fanosavana ny mpiara-belona, firaisantsika hina, miady amin'ny kolikoly ary mampivelatra sy mampiroborobo ny asa izay ataontsika isika tsirairay avy. Ito izao izany tanjona izany rehefa avadintsika ho atrik'asa, fanabeazana ara-pananana ny tanora, torolalana momba ny sampiofanana sy fianarana misy, torolalana momba ireo tolotr'asa misy sy ny famoronana asa, fampihavanana amin'ny lafiny rehetrarehetra, torolalana momba ny fikarakarana antosan-taratasy, torolalana momba ireo famadiam-bola. Dia misaotra antsika rehetra nahatra hatramin'ny farany dia amin'ny video manaraka indray.